Ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amina. Hivavaka isika ry havako. Amin'izao maraina izao, ry Tompo Raina izay any an-danitra, dia ny fiantsoana ny anaranao no miboboka aty am-ponay, aloky ny vavanay satria omenao indray an'izao andro vaovao izao izay. Harena lehibe ho anay ny fahavelomana Tompo, ka dia isaoranay ianao. Atolotra ianao ny fankalazana sy ny fanomezam-boninahitra satria mendrika ianao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro iray sisa raha sitrapon'ny Tompo dia hifarina ny fandiniantsika ny tilo-hevitra hoe velona ny Tompo ity. Hatramin'izay ry havana, raha nanamarika ianao dia ny momba an'Andriamanitra ny tena nambarantsika tao anatin'izany. Fa any kosa indray dia andeha tena ilay fahaveloman'i Jesosy mihitsy koa no ambara. Ohatra ny amin'ny Jaona 2:2-5 zao dia fahitsika tsara fa izay mino an'i Jesosy na maty aza dia mbola ho velona indray. Fa izay tiako zaraina aminao kosa indray amin'ity anio ity dia ny Timoty 2:2:1-10. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny sehoan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana, ka ny filazantsara no ampisehony mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Amen. Izany no ambaran'i Paoly nampianariny ny mikasika ny amin'i Jesosy Kristy. Izany hoe ilay hoe fahaveloman'ny Tompo izany, ny fahaveloman'i Jesosy dia inona no entin'izany eo amin'ny fiainantsika. Zava-dehibe ny antsony azy aloha voalohany indrindra hoe mpamonjy antsika. Izay izany ny fiantsonan'i Jesosy voalohany eto. Na inona zava-misy eto amin'izao tany izao dia tsisy mahavonjy afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izy no hany mpamonjy. Ary faharoa, izy nahafoana ny herin'ny fahafatesana araka ny hitantsika eto. Ahoana moa no nahatanterahany an'izany? Dia eo aloha ilay filazantsara izay notoriany, ka izay mino azy dia efa mandray izany araka ny Jaona 2:2-20 teo. Ny filazantsara, ilay Jesosy Kristy, izy Mesia, voaositra, zanak'Andriamanitra, mpamonjy antsika. Izay mino azy dia tanteraka ao aminy izany fahavelomana izany. Faharoa, zava-dehibe koa satria nataon'ny Tompo teo amin'ny fiainany ireo asa-pamonjena maro samihafa. Dia vavolombelon'izany ny filazantsara fa nisy ny sitrana ny marary, nisy ny afaka ny tratran'ny demonia sy ny maro samihafa rehetra. Fa ny tena lehibe nanehoana an'izany hoe nanafoana ny herin'ny fahafatesana izany dia nitsarovantsika amin'ny Pasika teo hoe ry Lazarosy ao amin'ny Jaona 1:11 natsangan'ny Tompo ireny fa maty any. Any amin'ny testamenta taloha dia misy ihany koa ohatra ilay zanak'ilay mpitondra tena narary dia avy eo dia maty, tantaraina any amin'ny bokin'ny mpanjaka izany, fa reny maty any. Fa izao Jesosy Kristy mihitsy ilay nitsangana tamin'ny maty, velona mandrakizay. Voaporofo izay fa dia foana ny fahafatesana, foana ny herin'ny fahafatesana voasoratra eto. Dia faharoa, ho antsika ihany koa izany izay mino dia tena zava-dehibe koa hoe foana eo amin'ny fiainantsika izany fahafatesana izany. Tahaka izao ry havana, ny fandeha amin'ny fiainantsika. Ilay fitoriana amin'ny filazantsara izany dia araka ny Jaona 2:7-3 dia raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Tsika ry havako dia mila teraka indroa, izay izany. Dia ao ilay fahaterahantsika ara-nofo, misy ny daty d'anniversaire-ntsika. Ary eo kosa ilay fahaterahantsika faharoa, dia io ilay fahaterahana ara-panahy, ilay nionana tamin'i Jesosy ka nanolorana ny fiainana iray manontolo taminy. Ary indrindra koa ilay nifonantsika ny amin'ny otantsika tamin'ny lasa rehetra ka andehana amin'ny fiainam-baovao indray amin'ny ho avy. Izay ilay fahaterahana faharoa, fahateraham-baovao. Dia izao indray koa ny olombelona dia maty indray mandeha rehefa nateraka indroa. Tsy maintsy maty daholo tsika, izay ilay maty indray mandeha. 70 taona na 80 taona ny andro iainana. Zava-dehibe koa izany angatahana amin'ny Tompo ela velona. Fa izay tsy teraka indroa kosa dia maty indroa, satria simba amin'ny fahafatesana faharoa, misy heriny aminy ilay fahafatesana. Io hitantsika amin'ny nofanan'i Jesosy io. Fa ho an'ny olona teraka indray mandeha, izany hoe teraka ara-nofo fotsiny, faty nandray an'i Jesosy tamin'ilay fahateraham-baovao dia
maty indroa izy, de ny fahafatesana mandrakizay zany le fahafatesana faharoa. Ry havako, voapirofo iaho fa Jesoa no nitsangana tamin'ny maty a, nanafoana ny herin'ny fahafatesana, ary zay mino azy ihany koa nateraka indray. Olona ny fo, olona voafora fo, olona misy nahatoky an'i Jesosy Kristy, zany rehetra zany ny ilazana azy a, dia foana aminy koa, tsy manan-kery amin'ny fahafatesana. Zany no antony ny voaboasantsika nyity hoe velona ny tompo ity, velona Jesoa ivavahantsika ry havana. De ahoana? Nampisehony mandrakizay ny fiainana sy ny tsy fahalovana. Hitantsika eto zany. Zao ity vatantsika ity dia rehefa hitsangana amin'ny maty dia tsy maintsy hovaina, tsy zao vatantsika izao. Zao vatantsika izao zany le loha, fa le vatantsika le any amin'ny fiainana mandrakizay le tsy loha, tsy mandalo fahalovana. Vatantsika izao zany le ara-batana, fa le amin'izay ndray kosa le tena ara-panahy. Zay zany dia zava-dehibe amintsika koa zany eto manam-pirofo fa velona ny tompo e. Ary velona ny tompo de le velona mandrakizay koa tsy loha intsony, tsy manana an'izany fahalovana izany. Fa hovantsika de tahaka ny anjely ry havana. Zava-dehibe Ioanina fahanana andinika tamin'ity volana ity ny amin'ny hoe velona ny tompoko, engany antsika rehetra koa mba hiseho amin'ny fiainantsika izany hoe foana ny herin'ny fahafatesana izany amin'ny anaran'i Jesoa. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay fa natoronao anay ny lakile an'ny fiainana, de ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesosy Kristy izay nanafoana ny herin'ny fahafatesana. De ingany mba ho tanteraka aminay zany Tompo, noho izany ary aza mialana raha tsy teraka faharoa izay, de le teraka ara-panahy, le fahateraham-baovao, le fifohazam-panahy, lay nandalo ny famorana ny fo, aza mialana raha tsy tahaka izany zay. Fa raha tsy mbola nateraka indray izahay de ho simba amin'ny fahafatesana faharoa. Ka tahanay amin'ny anaran'i Jesoa, ampio izay Tompo. Amen. De ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa. Amen.